fampianarana avy any an-danitra. Lehilahy nisehon'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina mahalala ny zava-miafina manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Azadio ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao. Tafiditra ao anatin'ny fandarana vitaony asan'ny famarinana indray ary isika isaorana mandrakariva moa ilay tompoandriamanitra izay nanome ny fotoana ho antsika, nanome ihany koa ny tombonandro dia nitondra antsika rehetrarehetra ihany koa tafahoana ary ao anatin'ity fandarana androany ity. Fa isaorana mandrakariva ihany koa moa zany ianareo izay tsy mafoy ary sy tsy mahasaraka amin'izao fandarana izao fa dia mafony zava-maro dia tonga manentsika ny fanarahana ny fandarana vitaony asan'ny fahamarinana dia engane mba andray valisoa mahafinaritra avy amin'Andriamanitra ianareo hosetriny zao fanarahanareo ny fandarana izao. Pasteur fitiavana herinirina ihany moa izo mbola manoloananao zao sy manentana antsika rehetrarehetra ary anaraka hatramin'ny farany ny fandarana androany. Araba no atolotra ho anareo hatramin'ny zazakely hatramin'ny lehibe izay rehetra mijery izao fandarana izao, na efa nanaraka hatramin'ny voalohany na voaingakaingana na ihany koa mety hoe izao androany zao ary zay vao mahita izao fandarana izao dia samy toloranay araba mamy avokoa amin'ny anaran'ilay Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Fantaro ho antsika rehetra fa Andriamanitra mihitsy no nitondranao sy nitantananao ihany koa mba ahita izao fandarana izao ary misy antony dia tena misy antony zay fa dia arahoatra ny fandarantsika dia ho fantatrao hoe inona no antony na tonga an'Andriamanitra hitondranao ahita ity fandarana ity. Eny ary izay no ela fa iroso amin'ny fanombohana ny fandarana indray sika ivavaka ary aloha angataka ny fanahin'ilay Andriamanitra avy indrindra hitondra sy hitantana izao fotoana izao ary atateraka azy hatramin'ny farany. Dia aondreo ny lohanao, akopio ny masonao ary tianay mihitsy koa hoe ianao tsy mijery anay mivavaka fotsiny na miaino mivavaka ataonay fotsiny fa mba tena hoe ivavaka miaraka aminay ka asandrato ny ao anatinao ao. Loary amin'Andriamanitra mitenena mihitsy mivavanao fa tsy hoe mivavaka ao am-po fotsiny dia enoy sy tsapao fa izy fitiavan'Andriamanitra, izy tanan'Andriamanitra ikasika anao sy itsapanao. Iara ivavaka isika ary angataka ny fanamasina hitantana izao fotoana izao sy angataka mba aizantsika mandray ny teny ihany koa. Samy mivavaka ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rainay tsara indrindro mbola miondrika eo anatrehanao indray izay amin'izao fotoana izao satria matsiaro sy matsapa fa ianao ilay Andriamanitra masa avo indrindra, ianao no Andriamanitra ka iankohaka aminao izahay. Tonga indray ny ora sy ny fotoana izay nomenao anay ianona ny teninao, anambarana ny sitraponao ka dia mangataka ao Tompo, fantatrao fa tsy manan-kalahatra aho, tsy manan-kambara aho fa ianao ny tiako mba tena hiteny anambara ny sitraponao rehetra, ilaza izay rehetra tianao holazaina ho an'ireto olona ireto. Koa indro manolotra ny tenako, manolotra ny vavako sy ny feoko hoe mba hitenenanao, anambaranao ny sitraponao ary atao fantatro reto olona reto fa tsy izaho no miteny fa ianao Tompo. Dia feno ny herinao aho, feno ny ositra avy aminao aho ary aoka tena ho alahatra ho eto am-bavako ny teny dia ampiaiky reto olona ireto izany fa tena teny famarinana avy aminao marina. Omeo azoko ny fanekeny fa teninao zao teny izao ka dia ho raisiny, ho tanterahiny, ho ampiariny ary ny antsonao dia ho valiny, ny feonao dia ho renesiny Tompo ka mbapo ny fony ianao anolora ny tena ho anao anaraka ny fahamarinanao eto ampanarahana ity fandarana ity. Raha misy ny olona tena mangetaeta Tompo, fantatrao izay tokony atao aminy, koa iriko mba ho kasianao izy, ho fenonao ny herinao ihany koa ary iaiky ny famarinany teninao. Mitenena renao fa iaino mandrakariva izahay, atolotra eo anao ny voninahitra raha io. Raha misy mpitaraina aminao amin'izao fotoana izao amin'ireto olona ireto hoe no ny olana izay mianjady aminy, no ny ady mafy izay atrehany amin'izao fotoana izao na mety ho aretina ihany koa, fa ngio izy ka sio izy ka anehoy ny voninahitry ny anaranao. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Haleluya, amen. Angasitrahana moa na Andriamanitra avy indrindra ary satria antenaina fa ny aino mivavaka izay nasandratsika izy ary amaly izay rehetra no tonontsika teo dia tsy andrela isika fa samy mino samy manantena sy matoky izany amin'izao fotoana izao hoe ny fanahin'ny ilay Andriamanitra avy indrindra ary no mitantana izao fotoana izao sy miasa ao atokantranontsika tsirairay avy. Hotohizana ny fampianarana satria mino aho hoe efa tsy andronareo nitoy an'ity fampianarana ity nahita ny loza roa isika, izany hoe ny loza voalohany sy ny loza faharoa izay ho tafiditra sy ho tanteraka ao anatin'ilay hoe loza fito farany. Arak'izay anaran'izay moa zany dia miisa fito eo ny loza izay tafiditra ao anatin'ilay hoe hampahoriana sy hampijaliana ny taranak'olombelona izay ho velona amin'izany fotoana izany. Isika moa zany mbola tsy afaka mamaritra hoe mety afaka firy taona ny hoany sa firy volana fa dia raha ohatrany aloha ny fandarana fa ny marika iray efa nomenanao fotsiny aloha dia hoe rehefa tapitra mandre ny afatra hotorian'ilay fiangonana farany ao anatin'ilay antsoina hoe deuxième événement ny olona rehetrarehetra dia akatona ilay varavarana antsoina hoe varavara-pahasoavana dia aorianan'izay nonomboka araraka ireto loza fito farany ireto tsy ho an'ny biby tsy ho an'ny zavaboary hafa fa ho an'ny taranak'olombelona izay nandre ny afatra ny fitoriana nentin'ny fiangonana farany ka izay tsy ny raharahanyio dia ho tratra n'ilay loza fito mahatsiravina avokoa. Ny loza voalohany ary hitantsika tamin'ny fandarana farany dia le hoe vai ratsy sady mampahory, izany hoe vai manenika ny tenan'ny olombelona rehetra hatrany atampon-doka hatrany am-paladio ny fitenenana ary na ny aloha na ny ariana sady vai lehibe io no marary noho ny vai hatramin'izay sady ny tena mahaloza azy sy le hoe mampahory dia hoe tsy ho sitrana intsony fa manomboka amin'ny fotoana irarahany io sy petahany io amin'ilay vatantenan'ny olombelona mandra-pahatonga ny fotoana hahatongavany Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ahatanteraka ny zavatra rehetra sy ny faharandro sy ny karazana dia hoeny amin'ireny olona ireny foana zany ireo vai ireo manomboka amin'le hoe mipetraka eny amin'ny mandra-pahatonga ny Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra na 2 taona zany na 3 taona zany na 4 taona na 4 taona na amam-bolana tsy fantatsika ny faharetana dia eny amin'ireo olon'ireo foana ireny vai ireny tsy sitrana intsony. Rehefa vita zay ny zavatra hitranga ao anatin'le hoe loza faharoa dia le hoe lasa rany ranomasina. Rehefa miova rany ranomasina tahaka ny ran'olona maty ny voalazan'ny baiboly dia maty daholo ny zava-mananana rehetra ao anatin'io ranomasina io. Fantatsika nefa fa tsy vitsy kely ny biby any anaty ranomasina fa be dehibe tena be dehibe amina tapitrisany maro. Misy karazany biby kely any madinika, misy karazana biby vaventy any koa any fa samy maro ireo biby ireo dia maty daholo ireo. Rehefa maty ireo dia mazava loatra fa ny biby rehefa maty dia mitsikafona rany anaty rano dia mitsikafona eny amin'ny rano eny dia hitantsika moa ny ranomasina fa manonja ary ohatra manosinoso zavatra makeny amoron'ny ranomasina eny izy ireny dia be dehibe amin'ireo fatim-biby ireo zany no tafakatra tanety amin'izay fotoana izay atopatopany ranomasina manonja dia tafakatra tanety eny, sasany mety tafajanona eny amin'ny ranomasina eny ihany. Fa zao voalohany aloha be dehibe ange isika olombelona ny kirikona ray hoe vao mahita raha fotsiny hoe misy accident ohatra na hoe misy von'olona ohatra ka mahita n'le raha misolitika sy miraraka be dia efa be dehibe ny tsy te hijery ary te handony sasany maika fa hoe ranomasina be io no miova raha zany aloha dia efa zavatra anankiray eritreretina hoe loza ho an'le olombelona. Faharoa rehefa maty ireo biby rehetrarehetra reo dia dinio tsy misy biby maty zany inge ka mijanona amin'izao fotsiny fa fantatrareo tsara re ny azan-drano reny indrindra ny azan-dranomasina rehefa hoe mialonandro ny fitenenana zany hoe ajanonandro vitsivitsy io ka tsy misy fikarakarana tsy misy ninina maimbo tsy misy ohatran'izany ane reny efa eninareo angamba ny fofony reny dia reo nefa tsy biby ray 2 telo na vitsivitsy fa biby amina tapitrisany no samy mamoaka fofony dia eritrereto zany hoe manerana ny tany ange ny fofona amin'izany fotoana zany ary be dehibe ny zavatra azo resahana ao anatin'izany ho avy ny lalitra be dehibe koa zany lalitra amin'izany tena monomonina iran'ny tanàna fa le fofona zany tena hoe anomboka iainan'ny olombelona fa tsy zakany dia miteraka aretina ao anatiny
zay ny loza faharoa zay a ndraindray nieritreritra ny olona hoe loza hoan'ny biby ka le faharoa fa tsy hoan'ny olona fa hoan'ny biby maty ny biby de maimbo eritrerety misy fatombolavo ao antranonao ao de aza isorona mihitsy fa ohatran'zany ny zavatra iainana am'zany loza faharoa zany tsy zaky na ny lehilahy mahery aza dia mitomany mafy any fa androany a hotoizantsika indray zany hoe inonary ny loza fahatelo sy ny faefatra sy ny fahadimy sy izay mety ho vitantsika indray amin'n'ity androany ity a de samy miaino a dia raiso ny baibolinao zay eto de mbola mana mafy indray fa ireto loza voatanisa ireto a na nefa nyvakitsika tamin'ny fandarana farany loza anankiroa na ny ambiny de lazaiko marina aminareo ho tanteraka arabaky teny avokoa tsisy hoe nidikan'zany de zao tandindony zao zany na hoe manambara zao zany fa ho tanteraka arabaky teny raha hoe vai ratsy de tena vai mipetaka amin'ny vatatena mihitsy io fa tsy hoe sida e kolera e nio aretina maro isan-karazany io notononona tsy izay mihitsy akory ary le izy a mazava tsara fa ho an'le olona tsy manaraka ny fiangonana farany no voany fa tsy ho an'ny olona rehetrarehetra izay karazan'olona hoe misy ohatr' zao de tsy voa am'izao fotoana zao nge raha ohatra hoe misy ny sida e be deabe nge ny olona atao hoe efa voany sida e fa misy olona tsy manatsiny ara ny sasany satria mandovan'le aretinao am'ray aman-dreny no ohatrohatra na hoe ifindran'le olona mifampikasokasoka aminy ohatrohatra miara-misakafo aminy sy ny sisa sy ny sisa de tsy manatsiny izy efa voany sida fa ny loza fito tsy zay fa ny olona tsy manaraka ny fiangonana farany ihany ny vo na inona fiainana na inona fiainana ka hojerentsika raha ny loza fahatelo a na ny anjely fahatelo iverinao am'lay apokalipsy toko fa 12 avetrany ary isika apokalipsy toko fa 12 de ny andininy faefatra hatramin'ny andininy fahafito ary mivakitsika apokalipsy toko fa 14 toko fa 12 toko fa 12 de ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahafito no vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy tompo zao ary mivaky ny teny ary ny fahatelo napidina ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano dia nodira ireny ary nareny anjelan'ny rano ananao hoe marina ianao lay ankehitriny sy taloha dia ny iray masina satria efa ny tsara toy izany ianao fa ny ranony olona masina sy ny mpaminany no nalatsany ka dia raha kosa no nomenao hosotrony ary tandrifiny ho azy izany ary reko ny altara nanao hoe eny tompo Andriamanitra tsito marina sy mahitsy ny fitsaranao etondray a samy hafa kely amin'ilay loza faharoa ihany ny anjely faharoa de napidina ny tao andoviany tany amin'ny ranomasina fa ny anjely fahatelo kosa eto dia ampidina ny ao andoviany amin'ny ony sy ny loharano ny ony moa de reny rano hitatsika rehetrarehetra reny ony daholo mifilazany reny zany na io reny rano a na io faria na io dobo na kamory na tsy fantatra zay fahafantarantsika azy rehefa rano hitatsika ety ambonin'ny tany ety zany rano mamy a zay ny fanavahana azy am'le hoe rano masina rano mamy fa tsy rano masina de ny loharano kosa de ny rano any ambanin'ny tany na hoe any anatin'ny tany ka na lay any anatin'ny tany na lay ety ambonin'ny tany rehefa rano de lasa ravokoa reny nefa ny tena fiainan'ny olona amin'ny androm-piainany ray manontolo misasa mila rano mandro mila rano mandro hanina mila rano indrindra moa ny rano sotrony isan'andro fantatsika tsara fa am'izao vanim-potoana zao mila misotro rano ny olona raha te ho salama fa am'izany fotoana zany zany rehefa voararaky ny anjely fahatelo ny ao andoviany de inona ny zavatra mitranga miova raha avokoa reny rehetrarehetra ireny isotro ny olona raha ary zay mihitsy le izy hoe nodira reny dia ny tenylay anjely ny teny ny altara de samy nanao daholo hoe rano ampisotrona n'le olona dikan'zany loza fahatelo de zao isotro rano ny olona isotro rano ny olona fa tsisy rano sotrona tsony enao io zany zay mijery am'izao fotoana zao a raiso tsara fa tena ho tanteraka izany teny zany zavatra ray ho any no efa natoro atsika hatramin'izao aloha hoe zay tsy manaraka ny afatra na ny famarinana hotorian'ilay fiangonana farany dia ho tratran'ny loza fito ka ianareo mianakavy kely zany na mianakavy be mety be dehibe no mijery am'izao fotoana zao mety vitsivitsy a raha misy aminareo tsy manaraka n'ilay afatra torian'ilay fiangonana farany de miomany
hisotro ra ianareo amin'izay fotoana izay, ary tsy ray andro tsy roa andro fa mandritra ny fotoana zay hoe anombohan'ny firarahana io ka mandra-piavin'i Jesosy, mety ho aman-taonany, mety ho amam-bolana, tsisy rano hosotroana, rano hosotroana amin'izany fotoana izany. Tadidio tsara fa ho tanteraka izany, ho tanteraka izany. Amin'io levay mbola eny, ny fofona mbola eny, ny fatim-biby mbola mianaka manerana ny tany manontolo eny sy ny ranomasina rehetrarehetra. Ary eritrereto tsara fa tsy ho faty ny olona amin'izany, fa tsy maintsy ampijaliana fotsiny. Zay nge le hoe fahatezeran'Andriamanitra, tena ataon'Andriamanitra hitan'ny olona mihitsy hoe tezitra izy. Mahatezitra azy araky ny fampianarana efa nomenanao teo aloha dia hoe le olona tsy manaraka n'ilay fahamarinana torian'ny fiangonana farany, zay mahatezitra an'Andriamanitra zay. Dia ataony tsapan'ny olona mihitsy zao ny vokatry ny adalanareo. Areto misy teny ohatran'izay mihitsy le tantara nomenantsika mantsy, ny fampianarana nomenantsika dia zao hoe événement faharoa fitoriana lehibe farany, événement fahatelo fanjakan'ny bibidia, anenjika sy hamono ny olona rehetra zay manaraka ny fahamarinana torian'ilay fiangonana farany. Zany hoe misy raha latsaka amin'izany, misy fatin'olona maro amin'izany, zay tratra n'ilay bibidia sy ny vahoaka amin'ny bibidia mivavaka ao aminy sy miakohaka aminy, zay tratra mivavaka amin'ilay fiangonana farany vonony, latsaka ny raha maritiora. Dia zay na tonga n'ity teny ity hoe nareny anjelin'ny rano aho nanao hoe marina ianao lay ankehitriny sy taloha, dia ny iray iray masina satria efa ntsara toy izany ianao, fa ny rahan'ny olona masina hoy izy no hitantsika tsara eo amin'ilay 9:1, fa ny rahan'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany. Zay nge le fahoriana ao anatin'ilay événement fahatelo, be dia be ny raha latsaka amin'izany. Dia hovaliny zany hoy izy ny anjely, dia rariny raha toka no vainao ra ny rano sy ny loharano mba hosotroana, satria zay le teniny eo te ka dia ra kosa no nomenao hosotroana ary tandrifiny ho azy izany. Hitanao fa zavatra tanteraka arabaky teny zany hoa. Dia anjaranao mieritreritra hoe mba manandrama kelingenao hoe mangetaeta be, ohatra hoe ny andro mamay be, mety avy nanao fanatanjahantena ianao, nanao baolina ohatra na niasa mafy, te hisotro rano, tena te hisotro rano, mangetaeta be ianao. Dia mba andramo nge hoe amin'izany fotoana izany dia ra sotroana mba ho hitanao hoe manahoana, fa zany le izy zany, tsisy rano tsony, le vai hoa mbola eny. Dia betsaka zany rehefa tratra ny vai mety mba hoe mieritreritra hoe akarivodrivotra ranomasina, fofona maimbo no hiteny, fatim-biby no hiteny, ra koa no hiteny fa tsy ranomasina. Rehefa mandeha kelikely indray, dao raha ho sasany ty ferintsika ty, tsisy tsony ny rano, ra daholo, hisasa amin'ny ra, mahandro amin'ny ra, mahandro hanina amin'ny ra, misotro ra. Nefa azadino hoe aho tsy ho an'ny olon-dehibe ihany, fa hatramin'ny zaza ary hiaina amin'izany, fahoriana ane zany ireo olona. Ary ataon'Andriamanitra fantatry ny olona mihitsy hoe tena tezitra izy amin'izany fotoana izany. Za mitory aminao zao tsy nahalala n'izany zavatra resahako zany, fa rehefa tonga niseho tampoka Jesosy, zay mihitsy ny afatra nomeny anambara amintsika poniny eto ambonin'ny tany fa ho avy ny loza fito hoe. Zany ny afatra nomen'Andriamanitra ary tsy nahita an'izany tamin'ny fotoana mbola nivavahako tany amin'ny fiangonana nisy taloha, fa rehefa nampianatra Jesosy vao nahalala an'izany. Ka dia zay ny loza fahatelo zay, ampisotroana ra ny olona. Anjaranao ny mieritreritra fa zay no atateraka n'ilay teny hoe na ny lehilahy mahery aza dia hitomany mafy amin'izany fotoana izany. Ampalahelo ange zany raha eritreretiny, fa zao aloha na ampalahelo na tsy ampalahelo, ny ho avinao soroana raha mananjanaka madinika ianao dia nyzao dia miomana, andao andositra ny loza fito, fa azo atao mandositra an'io, mbola ho resantsika manaraka zany. Ka zay aloha ny loza fahatelo, fa hojerentsika indray ny loza fahaefatra ary nentin'ny anjely fahaefatra, inona ny zavatra mitranga. Apokalipsy 4:9 ihany dia ny 9:9 sy ny 10. Apokalipsy 4:9, 9:9 sy 9:10 ary. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ny voalazany teny. Ary ny fahaefatra napidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro, dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy, ary main'ny hafanana be ny olona dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy, sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Somary hafakely indray ny loza fahaefatra eto, fa tena zava-doza araka ny anarany. Inona indray zavatra misy? Napidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro ny anjely fahaefatra.
de ohatrany hoe nomena baiko le masoandro hoe dory re olon'ireo, dorana amin'inona, dorana amin'ny afo. Zay le hoe nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy. Io masoandro io anie afo afo midedadedy io masoandro. Manam-pahaizana efa nandinika an'io de tena hoe afo tena afo tena afo io. Fa zany isika fotsiny tsy mahita azy ety ambany ety. Fa io zany dia nipiafo ety ambony tany. De ny dorany amin'izay na hoe ny animpahazany afo amin'izay tsy biby, tsy ny tanety, tsy ny ala, tsy mibozaka, tsy trano, fa ny olona, ny olombelona, le efa olona mizaka mivay, efa tsisy rivotra iainana fa fofona maimbo, vokatry ny aretina, vokatry ny fofona ateraky ny biby avy any anaty ranomasina. Ankoatr'izay tsisy rano hosotroana tsao fa rano hosotroana, zany efa matika etaeta aloha le tena mirehetra ao anatiny ny etaety. Indro ndray mbola tonga indray ny masoandro manipiafo. Ohatrany hoe somary mampiomehy raha ohatra ka misy film ohatran'izany, misy olona miazakazaka be mitsoaka dia enjehan'ny afo avoariny, afo avoa izy io, afo avy any amin'ny masoandro. Zany ny zavatra isy amin'izany. Vokatr' zany inona ny zava-misy eo amin'ny 5 dia hoe mainy hafanana be ny olona, mainy hafanana be. Efa nisy matetitetika eto ambonin'ny tany eto fa taty Madagasikara mbola tsisy fa ny ampitan-dranomasina any zany nefa nisy le hoe misy tanety may, voainga anarany nisy an'izany, zany hoe Amazon zany. Nisy tanety may dia nidoran'ny masoandro ny nahamay an'io. Efa nitranga zany. Dikany dia hoe afaka mandory zavatra ety an-tany tokoa ny masoandro. Fa amin'izany olona no dorany dia hoe mainy hafanana be, zany hoe vokatry le hoe enjehan'ny afo dia doran'ny afo avy amin'ny masoandro, mamainy vatantenan'ny olona. Saingy tady dio tsy mety maty intsony ny olona amin'izany na hitady fahafatesana azy. Lozany zany zany tena tanteraka an'le hoe na ny lehilahy mahery aza dia hitomany mafy satria tsisy mazaka an'izany anie. Hoe nao zao ny tena mirehatra nefa tsy mety maty, ny rano tsisy, ny fofona rivotra maloto eo, ny vai mbola eny amin'ny vatantena eny, tena loza zany. Ary zay no tonga n'le teny eto amin'izay hoe tezitra an'izay le olona. Satria loza voalohany bebaka izy aloha, tsisy ny aina. Loza faharoa mbola ny bebaka ihany tsisy ny aina. Loza fahatelo mbola ny bebaka ihany tsisy ny aina. Tonga indray ny anjely fahefatra vao maika enjehan'ny afo, doran'ny afo, mayan'ny hafanana be, ny etaety efa tsy hita intsony izay anaovana azy. Naninona amin'izay le olona? Voalaza eo amin'le tenin'Andriamanitra vakitsika ty hoe ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra amin'izay le olona. Sady tsy mibebaka na hoe niala tamin'ny ratsy nataony na nanome voninahitra an'Andriamanitra. Satria tsapany fa tena efa mety zakany intsony le zavatra miatra aminy. Lozy zany ireo olona. Anjaranao any mieritreritra fa ny anahy baiboly novakiko ary zay le hoe aleo mihitsy ny masonao mahita hoe zany ny teny voasoratra anaty baiboly. Ianareo mantsy zatra n'le toriteny foana hoe fitahiny, fanafany, miliary, million zava-mahagaga sy ny sisa zany ny toriteny eninao foana sy ny karazarazany hafa. Fa zao baiko no nomeny Jesosy ahy, vitao ny asan'ny fahamarinana dia nampianariny aho dia mampianatra anareo, mampiomana anareo hafa ho avy zany loza fity. Loza faefatra zay masoandro mandory ny olona amin'ny afo dia mainy hafanana be ny olona vokatry zany. Loza fahadimy, anjely fahadimy hotozantsika Apokalipsy 4:9 ihany, 10 sy 1:1. Apokalipsy 4:9, 10 sy 1:1. Amin'ny anaran'i Jesosy ary no makitsika ny teny manao hoe: ary ny fahadimy nampidina ny tao andoviany tamin'ny seza fiandrianan'ny Biblia dia tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona ny tsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana. Dia ny teny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintainany sy ny vaiany, sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Tena mampivarahontsana angereo olona. Misy mijery an'izao fandarako izao tany aloloha tany hoe za tsy hijery amin'ny fandarany pasteur intsony fa manino mampatahotra be, tena mampatahotra be. Tsy za aloha le mampatahotra fa tenin'Andriamanitra ny any vakiko. Ka marina fa mampatahotra le zavatra resahana, fa zao azonao ataony mandositra ane. Zavatra ray ho any, zavatra efa nambara tamintsika hoe raha tsy te ho tratran'io aloha ianao mila manaraka ny afatra torian'ilay fiangonana farany ianao. Zay ihany ange.
ka rehefa matahotra ianao tsy te ho tratran'izany zavatra zany zay atao. Eto zao ny fahadimy dia inona indray? Taizany napidina tao andoviany le anjely fahadimy tao amin'ny seza fiandrianana le Biblia. Zany olona manana seza fiandrianana zany a mpanjaka zany, manjaka, mpanjaka manana fanjakana, anjakana. Dia isika le efa nampianarina tokoa fa hanjaka anie ny Biblia hanjaka amin'ny kristianina rehetra manerana n'izao tontolo zao. Mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana izy zany dia izy no lehiben'ny fivavahana kristianina rehetra manerana izao tontolo zao. Zay no natonga ny hoe mbola eo le izy troisième événement zany. Dia mbola eo amin'ny seza fiandrianana eo izy dia nararaka teo. Dia raha ity teny ity zany no tena halalinina dia nisy zavatra nitranga tao amin'ny Biblia, lasa fanjakany maizana fanjakany izy zay le hoe tonga maizana fanjakany, zany hoe lasa fanjakany maizana. Iza moa ny fanjakany maizana? Ny devoly. Zany hoe lasa le devoly amin'izay zany no manjaka amin'le kristianina rehetra manerana an'izao tontolo zao. Afa-tsy ilay ao amin'ny fiangonana farany ihany sisany tsy eo ambany fifehezana. Dia izy manjaka dia ny zavatra ataony dia mitera-doza. Izy indray zany manome zavatra ho an'le olona miankohaka eo aminy. Dia inona ny nomeny? Fanaintainana mampitsakotsako lela ho an'izay olona efa nohan'ny maingoka. Dia ohatran'ny hoe fanaintainana vokatry ny fikakeran'ny maingoka, ny fanaintainana hahazo ny olona amin'ity fotoana ity. Zay tsy mahalala maingoka moa satria misy zany le teny somary samihafa. Scorpion atao hoe maingoka zany. Dia rehefa kakeriny scorpion ny olona, raha tsy voatsabo aloha tonga dia maty. Zay zany zava-marina zay. Maty afaka fotoana ao arindrina zay. Satria pozina iny, akoatra amin'ny pozina fanaintainana matsiravina no entin'ny voakaikitry ny maingoka. Dia ohatran'izany ny fanaintainana hahazo ny olona, zay mahatonga le mitsakotsako lela ny olona. Ianao angamba efa nahita zazany fanitony dia kakana ny vavany. Taloha nasiana sotro amin'izao mety hoe tanan'olona nasiana lambana tsy fantatra izay ataon'ny olona. Dia satria mifampiketiketaka be ny nifon'le zaza, le hoe mifanitona dia mintsimotra be izy. Inona mahatonga azy manao an'ireny? Tsy zakan'le atidohany le hafanany na le fanaintainana mahazo azy. Dia zay mahatonga azy mifanitona. Ka amin'izany zany tsy zaza intsony fa ny olon-dehibe rehetra dia anao an'izany daholo ifanitotsitona, ifampitsakotsako ny nify. Tena marary. Tena marary. Le vai amin'io mbola eo voalaza tsara hoe tezitra ny olona dia niteny ratsen'Andriamanitra. Aza izay fomba hitenenany ratsen'Andriamanitra amin'izany fotoana zany. Satria marary loatra le fanaintainana mitsakotsako lela izy, ary le vai mbola eny dia mitsakotsako lela. Marary, tena marary. Zany hoe misy fanaintainana tsy haitsika hoe amin'ny fomba ahona na amin'ny fomba ahona, fa ny ilazako azy fotsiny dia hoe fanaintainana vaovao mitovy amin'ny fanaintainana vokatry ny fikakeran'ny maingoka. Dia le vai mbola eo, ny rano tsisy fa lasa rà, ny hafanana be doran'ny afo amin'izany mbola eo. Miteny ratsy ny olona tsisy mibebaka intsony satria loza no hahazo azy. Loza zany ka loza. Fa mampatahotra io fa za tsy matahotra. Nahoana? Efa natora hoe zao ny zavatra tokony atao dia tsy tratran'ny loza fito ako. Ny zavatra anankiray natoranao zao raha tsy te ho tratran'ny loza fito ianao, efa natoriko teto ihany koa fanindrana tamin'ny fandarantsika dia zao manarahany famarinana torian'ilay fiangonana farany. Zay ihany dia ampy aloha. Dia tsy voy ianao, tsy voy ny zanakao. Fa raha ianao zany miseho bebe aloha hoe za tsy raharaha zany, eny ho avy ireo zavatra ireo. Dimy zay ny voatanisantsika. Mbola misy fahenina, mbola misy fafito, mbola ho resantsika amin'ny fandarantsika manaraka zany. Fa dia na ny lehilahy mahery aza hoy ny tenin'Andriamanitra dia tsy azaka. Hitomany mafy. Tsy ho faty nefa ny olona nahitady fahafatesana ary amin'izany fotoana izany. Mandositrazy ny fahafatesana, hoy ny tenin'ny Baiboly. Dia zay indray aloha no mamarana ny fampianarantsika androany fa amafisiko etoana zany hoe Jesosy ny nampianatra an'izany. Tahaka ny Noa zany izay nirahan'Andriamanitra ny teny tamin'ny olona niara-belona tamin'izany fotoana izany hoe ho avy ny safodrano, anao safodrano Jehovah fa zay tsy tia mivoha ny safodrano midira ao anatin'ny sampy fiara. Zany ny afatra nentin'ny Noa zany. Vita ny Noa iny. Fa hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia hisy tahaka izany koa amin'ny andro zanak'olona. Tonga indray pasitera fitiavana herinirina ankehitriny, irahan'Andriamanitra ilaza amintsika mponina ambonin'ny tany. Nareo eto efa mandre amin'izao fotoana izao ilaza hoe ho avy ny loza fito hoe matsiravina voatanisa zay ny anankidimy. Fa zay tsy te ho tratra ny loza fito tsy hoe midira ao anaty sampy fiara, fa ny sampy fiara amin'izao fotoana izao zany dia fiangonana farany. Ka zay tsy te ho tratra ny loza fito ary midira ao amin'ny fiangonana farany manarahany famarinana zay toriny
dia ilamina ny sainao. Dia ho tanteraka aminao le teny hoe na dia isy arivo ara voa eo alohanao, ray alina eo ankavananao, tsy hiatra aminao zany. Tsy hiatra amin'ny olona manaraka ny famarinana ange zany loza fito zany. Hijery maso fotsiny ianao izy ny tenin'ny Baiboly, ka ho hitanao ny hamalina ny ratsy fanahy. Zany no tanteraka aminao raha manaraka ny afatra ny famarinana toy ny fiangonana farany ianao ka dia samy endre, samy mieritreritra, aza mifikitra amin'ny anaram-pivavahana, aza entin'le hoe zay zao, reny sekta sy ny sisa, mbola resantsika daholo zany rehetrarehetra zany fa zao raiso zay teny zay. Tsy manavaka ny loza. Eny ary tapitra ny fotoanantsika misaotra be dehibe naritra hatramin'ny farany. Amin'ny manaraka ny ray tohizantsika ny toy an'izay fampianaran'izay. Samy hitahin'Andriamanitra daholo. Pasitera fitiavana herinirina, manao veloma finaritra ho antsika tsirairay avy. Fampianarana avy any an-danitra. Lehilahy nisehon'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina. Mahanana ny zava-miafina, manambara ny ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany, ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Aza dio ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao.